Miarabanao indray ao anatin'izao fotoana mahafinaritra izao izay ahafahantsika miara-miombom-bavaka, ahafahantsika miara-manandratra ny voninahitran'Andriamanitra. Ankehitriny dia hitondram-bavaka manokana ny ranabavin'ny Trisy Kalvina isika, koa manasa anao hiaraka miombom-bavaka amin'izao fotoana izao. Andriamanitra, misaotra anao noho ny fitiavanao anay, misaotra noho ny hatsaranao eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro, misaotra noho ny fahasalamana izay nomenao anay, misaotra noho ny tombotsoa maro samihafa tsy takatry ny saina izay omenao anay tsiraray avy. Ankehitriny dia mamindrafo, mamelany elokay tsiraray avy, ary aoka ahita fity aminao izahay. Mitondra-bavaka manokana ho an'ny anabavinay izay mpanomponao any tany lavitra any, dia ny anabavin'ny Trisy izany. Andriamanitra, ianao any hamindra fo manokana izany mpanomponao izany, ary raha misy ny olana eo amin'izany fiainan'ny mpanompo vavinao izany, ataovy tsapany fa mila miantehatra amin'ny mandrakariva ianao, na dia ao anatin'ny fizaham-toetra aza, ka ho tsapany fa miditra antsehatra mandrakariva eo amin'ny fiainany ao, ka ianao mihitsy Jesosy malala no ho vahaolana ao anatin'izany tokantrano ny mpanompo vavinao izany. Meo azy Tompo malala izay ilainy, meo azy izay hirina raha mahasoa azy izany amin'ny fanarananao. Ary raha misy ihany koa ireo namanay izay mitovy antom-bavaka aminy ankehitriny, ianao any hanao azy ireny indray mijery, ka hamaly ny etaetan'izy ireny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy ankatanany vavaka. Amen.